herinandro ny fahamarinana fandaharany iranao mitoy hivaka ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté isan'andro ny 5 ka hatramin'ny 1 desambra ny lohahevitran'io ny kolikoly mampidi-dozany ankohonana. Faly miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tohivaka ny fahamarinana izay miaraka amintsika amin'izao herinandro ny fahamarinana izao ankalazana an'Andriamanitra sy fanentanantsika mba hiaina ny fahamarinana. Ny lohahevitra hobanjintsika androany dia ny hoe ny kolikoly dia mampidi-doza ny ankohonana. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra amin'izany dia andaosika mbola hiaraka hivavaka ametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny Tompo. Hivavaka isika ry havana. Ray masonao misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa lehibe sy mahery ianao ary Andriamanitra mahagaga. Misaotra noho ny fotoana izay omenao anay ahafahanay indray mandre ny afatrao. Te hamelona sy hanatsara ary ampiorina tsara ny ankohonana sy ny fianakaviana ianao eto amin'ity firenena ity izay tianao hivoarana sy hivelarany olona tsiraray avy amin'ny maha olona azy, dia mangataka aminao mba hiteny aminay ianao ary ampianatra, hananatra, hanitsy, hanolo-tsaina ary hampahery ny tsiraray avy koa. Dia misaotra anao Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mampidi-doza ny fianakaviana sy ny ankohonana ny fanaovana kolikoly. Misy teny ry havana izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'ny obolana 5:12 ka ny 7:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay fatra-pilaharena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany, fa izay mankahala kolikoly no ho velona. Izay fatra-pilaharena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany, fa izay mankahala kolikoly no ho velona. Raha misy zavatra izay tena ao am-pon'Andriamanitra dia ny ankohonana sy ny fianakaviana. Ao am-pon'Andriamanitra mba hijoro, mba hisy ary mba ho tsara. Satria nataon'Andriamanitra hivelarana sy hibeazana hitombon'ny olona amin'ny lafiny rehetra, na ara-tsaina, na ara-pihetseham-po, na ara-batana, na ara-panahy ny ankohonana. Ny porofon'izany dia ny hoe raha vao namorona n'izao tontolo izao Andriamanitra ka vitany ny olombelona izay atao hoe faratampony amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra, dia namorona ny fanambadiana mba hisian'ny ankohonana izy. Fa hoy ny teniny hoe fa tsy tsara raha irera lehilahy ka anamboarako vady sahaza ho azy izy. Dia nanorona ny fianakaviana Andriamanitra, ny ankohonana sy ny fianakaviana, ny fanambadiana dia tsy zavatra noforon'olombelona fa Andriamanitra mihitsy nametraka azy. Raha tonga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra, noho ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahay mamorona ny zavatra rehetra, namorona n'izao tontolo izao tamin'ny zavatra tsy nisy akory, fa niteny fotsiny izy dia tonga izao tontolo izao, nisy izao zavatra hary rehetra izao, dia afaka manatanteraka ny fahatongavan'izany zanany zany teto ambonin'ny tany izy tamin'ny alalan'ny mety ho teny fotsiny, na teny amin'ny abakabaka teny fotsiny, nisy zavatra namirapiratra be dia io fa zanak'Andriamanitra nipetraka teo. Fa saingy izao mila naka ny endriky ny olombelona nofo Jesosy Kristy Tompo mba ahatanteraka ny asa-pamonjena izay tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny alalan'ny ilay zanak'Andriamanitra tsy misy tsiny, tsy nanota ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, dia izay fahafatesan'izay no famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Izay mino ny asa-pamonjena vitany teo amin'ny hazo fijaliana dia olona handray ny famonjena izay tian'Andriamanitra omena azy. Saingy amin'ny maha nandraisany nofo tahaka ny olona araka ny tenin'Andriamanitra hoe satria manana ny olona manana nofo dia Jesosy Kristy Tompo raha tonga dia ambonin'ny tany tonga olombelona dia tsy maintsy nitafy nofo ihany koa. Ary amin'ny maha nofo azy
dia napetrak'Andriamanitra tao anatina fianakaviana sy ankohonana anankiray Jesosy Kristy tompo, na de zanak'Andriamanitra azy. Rehefa nofo ny olona, rehefa olombelona ny olona, dia tsy maintsy ao anatin'ny fianakaviana anankiray, misy ray, misy reny, mety misy ray tapo ihany koa ao. Ao no ibeazany, ao no ivelarany, ao no itombony. Andriamanitra no nametraka an'izany ho zavatra tsy maintsy iainan'ny olona mba hahatsara azy. Hany ka zay no mahatonga an'ilay ilazana hoe sarobidy amin'Andriamanitra zany atao hoe ankohonana sy fianakaviana izany. Zay indrindra ny tsy tokony hanimbana ny ankohonana na handravana ny ankohonana. Ary eo anatrehan'Andriamanitra ny fanimbana sy ny fandravana zany atao hoe fianakaviana sy ankohonana zany dia fahotana. Hoy ny tenin'Andriamanitra, halako ny fisaoram-bady. Ary hoentin'ny soratra masina ilazana ny fikomiana amin'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Zany hoe miala lay olona anankiray na izy roa mifanaraka tsy hiaraka intsony, tsy ho mpivady intsony, tsy ho ankohonana anankiray intsony, fa avetavetany eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ary zany de ataon'Andriamanitra anoharana ihany koa ny olona zay miala aminy. Ny fandravanany ankohonana sy ny fianakaviana koa de ny fijangajangana. Nataon'Andriamanitra ho lehilahy iray sy vehivavy iray no mpivady de ananjanaka hiteraka ary amorona sy ampisy ny ankohonany. Dia tsy misy intsony olona fanitelo na faninefany ao anatin'ireo, fa fahotany eo anatrehan'Andriamanitra ny fijangajangana ao anatin'ny didy folo zay nomen'Andriamanitra, zay rehefa jerena dia mahasahana ny olona rehetra, ny karazan'olona rehetra, ny kolotsaina rehetra, ny firenena rehetra, marina ho an'ny firenena rehetra zany. De misy ny baikon'Andriamanitra milaza ny hoe aza mijangajanga. Satria fandravana ny ankohonana, fandravana ny fianakaviana zany. Misy an'ireo mivantana kanefa ny koa misy ao anatina fianakaviana sy ankohonana ny ady indraindray, ny herisetra indraindray, ny fanavakavahana indraindray, ny tsy fanaovana fanehoana fitiavana fa fanaovana herisetra sy fankahalana sy zavatra maro samihafa zay reny koa dia mandrava ny atao hoe fianakaviana sy ankohonana. Fa izay zavatra tootry ny tsy heveritsika de zay voambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, izay olona fatrapitia harena dia mampididoza ny ankohonany. Ohatra ny fanohitra amin'ny fomba fijery hoe ny fananana vola, ny fananana harena no heverina fa afaka hanatsarana ny fiainam-pianakaviana. Tena marina ry havana fa ny fananana zavatra, ny fananana fitaovana, ny fananana harena, vola dia azo atao tokoa ny mahatonga ny fianakaviana mba hivelatra, mba hanana an'izay maha-izy azy, hoentina miaina, ny sakafo, ny fitafiana, ny fianarana, ny fanafody, ny fitsaboana raha misy arety. Ilaina avokoa izany. Fa saingy zay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto de ny hoe ny olona fatrapitia harena, fatrapitady an'izany. Ny dikany de ny hoe olona tsy misaina afa-tsy ny vola, harena, ka na ny heriny, na ny finiavany, na ny fotoanany, na ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany de zao, ny vola ihany, ny harena ihany, zay no andaniny an'izany. Ny teny andikan'ny dikateny iombonana azy, ny diemma, ny baiboly diemma de ny hoe ny olona adalam-bola, adalan'ny fitiavam-bola dia mampididoza ho an'ny ankohonana. Ndraindray tokoa lasa Andriamanitra ilay atao hoe vola, ilay atao hoe harena. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mamona dia Andriamanitra sampy, ka tsy mahay manompo any mamona sy Andriamanitra ianareo. Fa ny anankiray ho alanareo, ny anankiray ho tianareo. Rehefa lasa sampy ny harena, tsy misy afa-tsy zany no saina sy andanina ny fotoana sy ny heretra, dia mahatonga ny fianakaviana ho rava. Nahoana moa? Ny hery, ny fampiasana ny saina,
ny fanehoana fitiavana, ny fanomezana fotoana de zavatra ilain'ny ankohonana mba hivelaran'ny vady, hitombon'ny fahatsaran'ny zanaka. Mila tampotambo, mila fanehoam-pitiavana, dikan'izany mila manome an'izany ho an'ny ankohonana. Zany no anisan'ny mampivelatra ny olona ao anatin'ny ankohonana sy fianakaviana misy azy. Fa ao anatin'ny fianakaviana tsy misy fotoana omen'izay ray aman-dreny na olona ho an'izany ankohonana zany. Tsapan'le fianakaviana sy le ankohonana fa rehefa harena dia any foana na ny resaka na ny fotoana na ny fandaniana ny hery dia manjary misy banga ao anatin'ilay olona. Hanika ny olona zay miaina ao anatin'izany karazana fiainana fianakaviana tsy mihevitra fa tsy ny vola sy ny hareny zany, adalam-bola hoy ilay voalazan'ny ten'Andriamanitra teo, dia manjary tsy afaka mivelatra araka ny tokony izy, tsy afaka mitombo, tsy afaka mandroso amin'ny maha olona azy. Isaoran'Andriamanitra fa na de izany aza ny mety ainan'ny olona dia manome lalan'Andriamanitra rehefa manaiky an' Jesosy Kristy tompo ny olona, manaiky an'Andriamanitra ny alalan'i Jesosy Kristy, dia hain'Andriamanitra ny mahatonga ny olona araka ny filazan'ny Baiboly hoe nateraka indray lasa olom-baovao, ka zay rehetra banga teo amin'ny fiainany, tsy ampy teo amin'ny fiainany, de afaka miova mba ahatonga azy olona afaka ho soa feno, mivelatra tsara amin'ny maha olona, mitombo tsara, mandroso tsara, afaka misitraka tsara ny fiainany, afaka mahatsiaro afa-po amin'ny maha izy azy, na ny fihiziny, na ny fihisiny, na ny antom-pisiny sy zay zavatra iainany ety ambonin'ny tany. Ry havana, mampididoza ho an'ny ankohonany ny olona adalam-bola, ny olona fatrapitia harena, tsy misaina afa-tsy zany. Ary ny zavatra zay ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika eto dia rehefa ohatran'izay mantsy leo anatin'le olona dia na inona fomba azahoana an'izany hereny zany, betsaka araka zay faran'izay tiananana, dia mora amin'ny olona milatsaka amin'ny fanaovana kolikoly, milatsaka amin'ny fahalovana. Ny kolikoly hitadiava-karena dia manimba ny ankohonana, satria ny kolikoly dia fitadiavana harena, fitadiavana tombotsoa ho an'ny tena manokana, kanefa mandrava ny zavatry ny sasany. Tsy zo tokony ho an'ilay olona, fa amin'ny alalan'ny fanaovana kolikoly dia manjary lasa azony ny zavatra zay tadiaviny, na koa amin'ny alalan'ny fanaovana kolikoly raisiny dia manjary manao ny tsy marina izy ka manome zavatra ho an'ny olona zay tsy tokony homena azy, na farafahakeliny tsy mbola amin'io fotoana tokony hanomezana azy io fa tokony anjaran'olo-kafa de homena azy. Raha amin'ny isa hoe zao tapitrisa na zao tapitrisa de mety mitombo angamba ny harena ny fijery azy amin'ny alalan'ny kolikoly. Fa raha mijery ny lafim-piainana hafa, lafy ny ara-panahin'ny fiainana, dia lasa fahatiantoka ny fiainana ao anaty kolikoly. Ny antony de izao: ny fahotana rehetra dia fahameloana eo anatren'Andriamanitra. Fanaovana kolikoly dia fahameloana eo anatren'Andriamanitra. Ny harena azo amin'izany dia harena zay ombana ozona, ombana faharatsiana. Hanika tsy misy ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'izany. Mazava ho azy lay maharava ny ankohonana amin'ny alalan'ny harena azo amin'ny kolikoly, fa lasa toerana ankohonana, itoerana ozona, itoerana ranomaso na alahelon'ny hafa zay sandohana, nangalarina ny tokony ho anjarany, na tsindrina nitsakitsahana ny zo tokony ho azy. Zany no manaraka ny harena zay azo amin'ny kolikoly. Mampididoza ho an'ny ankohonany ny olona zay mitady harena amin'ny alalan'ny kolikoly. Zay no ambarany ten'Andriamanitra eo. Fa ilay zavatra zay anohizany ten'Andriamanitra azy de zao manao hoe
izay mankala kolokolo kosa no velona. Raha miteny hoe velona ny tenin'Andriamanitra eto de tsy ilay fahavelomana hoe manam-pofinaina fotsiny de misy fotsiny, fa lay hevitra fonosin'ilay hoe velona de le hoe afaka misitraka ary mahatsiaro fahafam-po amin'ny fisiny ety ambonin'ny tany, afaka mifaly manana fiadanana, fa tsy lay olona manan-karena kanefa ny enjehany eritreritra satria fantany tsotro zao fa io vola be ananan'io, io trano ananan'io, io fiara ananan'io, ny toerana zay ananany satria kolokolo sy risoriso nanaovana azy de misy enjehany eritreriny, handainga mandrakariva, hanafina mandrakariva. Ny taratasiny zany aza mety taratasy fantatra fa misy kolokolo na azahoana azy hanika tsy say aseo, misy akinafinafina, misy tahotra, misy tebiteby. Tsy tena mivelona, misy miaina angamba fa tsy ilay hoe velona araka n'ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona velona zay lazaina eto, misy hevitra anankiray aloha ataony de ny hoe olona ela velona ao anatin'ny fotoana, fa tsy zay ihany, fa olona manana n'ilay atao hoe misitraka ny fahavelomany, afa-po amin'ny fahavelomany. Ary tsy izay ihany, fa manome fahafam-po sy manome fahatsapana ao anatin'ny ankohonany, ny vady aman-janany, hoe tsisy tahotra, tsisy fanenjehany eritreritra, fa tena misitraka ny zavatra ananana sy arahana miaina ao anatin'izany ankohonany zany, zay mankahala kolikoly. Ary manana ny rariny sy ny heviny ny tenin'Andriamanitra raha miteny hoe mankahala ny tokony atao manoloana ny kolikoly. Ny zavatra hankahalaina de zavatra tsy tiana hifaneraserana, tsy tiana isy, tsy tiana hanana dindo na hanindry ny tena. Ankahalao ny kolikoly de ho velona ianao. Ankahalao ny kolikoly dia hivelona misitraka zay mety anananao, mety ho arena koa fa hain'Andriamanitra ny manome an'izany. Misy tenin'Andriamanitra aza miteny manao hoe ny fitahin'i Jehova ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampina na atovonany zany. Fa raha arena avy amin'ny marina sy nomen'Andriamanitra izy de tena misitraka ny olona ary mifaly ary miadana ao anatin'izany. Ny olona mankahala kolikoly no ho velona. Ry havana, sarobidy amin'Andriamanitra ny atao hoe ankohonana. Olona ao anaty ankohonana ianao, olona manandray aman-dreny ianao. Aza tsiniavina ny asarobidin'izany atao hoe ankohonana zany. Aoka mba tsisy zavatra zay ataoko na ataonao hahatonga an'izany ho simba. Ary anisan'ny lazain'ny tenin'Andriamanitra eto ny adalam-bola manimba ankohonana, ny fatrapitady arena mihoatra noho ny zavatra rehetra, ambony noho ny zavatra rehetra, eny ambonin'ny olona, ambony noho ny vady, ambony noho ny zanaka, ambony ankohonana ny vola. Ka raha voaresaka vola de tsy mahatandamba, ary raha voaresaka vola na halatra, na lainga, na fanodikodinana, na anindrina ny hafa, mety aminona ny hafa mihitsy koa aza dia idirana. Mandrava ny ankohonana ary tadidio fa ny faharavan'ny ankohonana, olona ao anatin'ny ankohonana ianao de faharavanao koa fahasimbany ny fiainanao. Miantso atsika ny Tompo miteny amintsika fa hoe satria velona aho Jesosy Kristy de ho velona koa ianareo. Zaho Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana, ao amin'ny Tompo no misy ny fiainana. Ary zany fiainana zany ambony noho ny arena, raraka amin'ny filazan'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa na itsika aza de samy mahatsapa an'izany. Raha tsy zany de nitazomina fotsiny ny arena sy ny vola na de marary aza. Fa rehefa marary ny olona de andanina ny vola rehetra satria nahoana? Satria ny arena dia ambany noho ny aina sy ny fahavelomana. Ry havana, mandrava, manapotika ny ankohonana, ny fitiavana harena, ny
fandaniana ny fotoana rehetra sy ny fanaovana ny arena sy ny vola ho ambony noho ny olona. Aizao aizany misy anao, miantso anao ny tompo hanavao ny fiainanao mba tena hametraka ao amin'ny fiainanao ianao lay tena hoe inona no tena mahamety ny fiainako ary inona no tena hahafahan'ny ankohonako misitraka zany atao hoe velona sy miainy zany. Ry havana, ao amin'i Jesosy Kristy ny vahaolana, ao amin'ny fanekena n'Andriamanitra manome hery ny olona ny vahaolana raha toka vonona ianao hanaraka an'izany mba tsy hasimba ny ankohonanao, mba tsy hasimba ny fianakavianao. Zay tadidio fa rehefa vanona ny fianakaviana sy ny ankohonana de vanona koa ny misy an'izany firenena zany, fa rehefa tsy vanona rava ny fianakaviana, rava koa ny firenena. De ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny famandram-pon'Andriamanitra sy ny heriny mba hahatonga antsika hijoro amin'ny fahamarinana. Amen. Zay mangala kolokolo no velona ho abolana fa 5:7 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara hiasa aminy. Manasa anao ifampitatana aminay eto anivo ny toy vaka amin'ny fahamarinana. Midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne Donalité na antsoy ny 034 43 982 26.